Ny olana misy eo am'jirama de izao ny problema anankiray rehefa andosiranao zany dia tsy hoe akoriny lasy ianao fa vao maika mialehibe ilay olana rehefa avy eo zany hoe amin'ny fotoana itenenanao iny amin'ny fotoana anao andraisanao an'le fepetra hanaronanao an'ilay problema iny amin'iny izy ohatrany hoe hita le vahaolana fa rehefa afaka 2 andro 3 andro aorinan'io de mialehibe indray ilay problema teo aloha satria miverina am'ilay problema nisy teo ihany ohatr' zany tsisy hafa zany ny hoe efa mio le problema de mbola ampinao fampanantenana indray zay fampanantenana hitanao fa tsy ho tanteraka akory de mana lehibe an'ilay olana foana ireny ka ohatran'izany zany ny reny tenenao tamin'ny andro fety zao talohan'ny fifidianana zao de ny hoe zany fanjakana ny ampandeha zany ny herinaratra teo Antananarivo renivohitra indrindraindrindra de ireny tsy hitatsika mandeha ireny izy zany hoe matoy zany mandeha amin'iny fotoana iny de tsy antitra izany le fitaovana fa misy antony tsy nahafahana nampandefa azy eo de mazava ho azy moa zany fa de hoe ny tsy fisina carburant zany nahafahana manodina an'ireo groupe électrogène reo fa zay koa ny olana hatram'izao misy eto ny fetran'ny herinaratra voakanandeha kaleka efa fantatra talohan'ny hitondran'ny flo ny andrinirina rajoela de efa fantatra hoe io ny andekaleka io no ataotsika hydroélectrika misy eo de io anjiro sy ny telomita sy reo fa ny fanampiny tamin'ireo zany de le reto le groupe électrogène rehetrarehetra reo zany reo ndray fantatsika fa carburant ndray ny miasa am'ireo zany ka reo rehefa tsisy ny vola ividiananao carburant zany de lasa hoe tsy ampy lay électricité eto amitsika rehefa misy ny vola andaovanao le carburant de azonao alefa io na andeha parain'ny andro arany tsy manana tsy any zany ny olana tsy le mbola tsy le piteraka angovinaratra mbola olana eto amitsika fa ilay carburant anodonana azy mihitsy ny tena olana eto amitsika zay tsy fantatry mety hoe ny vola anodonana ividianana le carburant koa mety mbola olana fa nefa ny rano firenena de tsy tokony hanana an'izany problème na vola zany raha firenena ohatran'ny Madagasikara tsy manana problème na vola zany fa ny fitantanana no tsy mety de io zany no mahatonga atsika hoe zavatra misy ankehitriny zao de ny fahitana ihanazy zany indrindra zay amin'ny Front de Libération Nationale dia tsy fahaiza mitantana fotsiny trotro zao zany tsy fahaizana mandrindra ny asa rehetrarehetra zany satria misy azonao atao tsara zany mamonjy an'ilay firenena handeha le jiro amin'ny fotoana ohatran'izao fa etsy an-daniny kosa ianao maka fanapahan-kevitra zany ahafahanao manao an'le énergie renouvelable resahana eo mba hampandeha an'ilay ihany fa tsy hoe hanao énergie renouvelable tsika de hiandry an'izay fa am'izao aloha de mijaly tsy zay le izy fa tokony handeha foana aloha ny am'izao zany misy fanapahan-kevitra raisy na hampandeha ny électricité rehetrarehetra hampandehan'ireo groupe électrogène rehetrarehetra fanampin'ireo fa eo andalan'izay ndraiky kosany miezaka manao an'le énergie renouvelable zay tsy mitovy moa mazava ho azy ny politika eritreretin'ny Front de Libération Nationale sy zao fitondrany zao amin'ny fomba fitantanana an'izany ny fanjakana malagasy de nanana vina tany amin'ny UM tamin'izany tany amin'ny voandray fitondrana ny Andry Rajoelina tao anatin'izay azo lazaina hoe tsy tanteraka aloha zany raha mbola miaina toy izao sika tsy tanteraka le UM ny UVA-PUM moa izy misy andray tamin'ny faran'ny taona 2024 zay mbola nampahafantarina ihany koa tamin'ny filan-kevitry ny ministra voalohany tamin'ny fahavalon'ny volana janoary teo reo vina indray amin'ity taona ity zay hoe ametrahana topiary herinaratra azo avao na mandeha amin'ny herin'ny masoandro isaky ny renivohitry ny distrika teto Antananarivo ihany koa zay isy an'izay 500 mégawatt zay tao anatin'ny fiaonana tany Tanzania Andry Rajoelina niaraka tarika andreo délégation malagasy zay nanaso ny fanarahana maro am'izay hoe fitrandrahana angovo azo avao na eto Madagasikara izay irairaina be foana izy ity na tsy Andry Rajoelina raha fary olona manodidina azy ary fanjakana teo aloha de nirahirana hoe angovo azo avao na izay ahoana ny hoe tanteraka an'izy ity eto Madagasikara aloha zany raha hoe irairaina any amin'ny resaka politika ile izy aiza ho aiza nareo teknisiana ny tena marina nge ny olana misy eto Madagasikara tsy hoe IEM zao Madagasikara de anisan'ny firenena marobe ny olona te hiasa eto Madagasikara marobe ny mpamatsy vola sy mpampiasa vola te hiasa eto Madagasikara de manam-porofo atsika am'izany fa hoe tamin'ny filoham-pirenena rehefa ohatra izy hiditra hitondra ny tany sy ny fanjakana de marobe ireo ataotsika hoe
mpiaramombonantoka ny eritreretiny zany zay efa hitany sorotra mihitsy hiara-iasa aminy efa misy manao protocole d'accord sy ny karazany marobe zany ary na izao raha mbola marobe zany fa izao tokony tsy haiko hoe tsika veny tsy mety tonga sainy fa ny olana misy eto Madagasikara dia tsy maharesy lahatra intsony an'ireo mpampiasa vola ilay fitondrana rehefa mifampiresaka elaela sy mifampidinika elaela eo satria rehefa mifampidinika sy mifampiresaka elaela eo mahita ny aty vilany rehetrarehetra ilay mpampiasa vola na ilay mpamatsy vola teanao an'ilay asa eto amintsika izany hoe izay fahitany aty vilany zay ny mampiembotra azy satria mazava ho azy tena ratsy be ary tena tsy misy mihitsy garantie d'investissement azo eritreretina raha mampiasa vola eto Madagasikara fa mety fahaverezana fa fananana no hitanao eto raha eto anao no ampiasa vola zany raha izao fomba fitondrana ny fitondrana izao sy ny lalàna rehetrarehetra apetrany no mbola ataontsika hoe hiasana eto de izany zavatra zany zany no tokony apetraka aloha hijerevana vahaolana zay vahaolana politika zany satria lalàna no mametraka an'izany anjaran'ny fitondrana manana maro anisy izy eo amin'ny député tokony lalàna anatin'ny ray andro de efa vita zany hitatsika na me ny filoha amerikanina voalany teo anatin'ny adiny firy de mamoaka décret firy azo atao zany afaka tahaka zany fa itsika tsy misy an'izany firy akoatran'ny ataontsika eo reo orinasa reo mpamatsy vola ifandraisan'ny filoham-pirenena niaraka tam'le hoe fianianany voalohany iny amin'ny mpitondra ara-dalàna azy moa zany no filazany azy fa itsika nge nanakarama olona mihitsy Rothschild handeha hitady mpampiasa vola eto Madagasikara nefa ny mpampiasa vola sy ny tady firenena iasana miao ao ohatry ny vitsika de izany zavatra zany mazava ho azy tsy misy olona mihitsy tsy mahafantatra hoe manan-karena Madagasikara betsaka ny opportunité azo alaina eto Madagasikara fa ny olana de izay ny garantie d'investissement tsy misy mihitsy eto amintsika zany de izay zavatra zay zany no tokony ho apetraka tsara aloha voalohany indrindrany garantie d'investissement zany tsy miankina fotsiny amin'ny hoe toanay ny volanareo fa ny politika anao koa ny ataontsika io resantsika hoe ny bonne gouvernance ny démocratie ny fampiarana an'izao satria azadiny fa rehefa mandeha amin'ny fampiasam-bola ara-dalàna de tsy maintsy misy ihany ny avalina na fankatoavana omeny reny hoe banque mondiale sy ny FMI reny ho an'ilay orinasa satria ny vola hoeti ny asa eto aminao vola devise fa tsy ariary akoriny de izay zavatra zay zany mila zavatra tena hoe mila fanamboarana ngedabe mahitsiny anatin'ny fotoana fohy de tonga ny olona ary itsika eto Madagasikara manantena ny olona ampiasa vola eto amintsika mba isokafana orinasa be deabe Madagasikara de tsy manana olana mihitsy amin'ny fahantrana akoatrany hoe tsy misy mpanakarama izy anefa izy manana fahaizana manana fahazotoana hiasa fa tsisy mpanakarama izy amme vola azy mba ho karamany mba ahafahany miaina amin'ny sakafo mamelona ny vady aman-janany izay izy tsy manam-bola tsy mbola manana afaka hanomorona orinasa ary olana io de mitoetra amin'ny politika mpanjakana mihitsy ny olana eto amintsika satria raha ireo tenentsika zany ataontsika hoe vola matory na ireo vola ananany tsirairay any amin'ny banky reny manko de vola matory reny misy olona manana miliara mipetraka any amin'ny banky tsy ampiasainy atao compte bloqué satria maninona raha vao mampiasa an'io izy na 50 millions de francs fotsiny ary no ampiasainy fanotaninna tsy roa matany tonga de akatra ray ny fenonao ary raha medaladala eo anao de mety tonga ty le hoe avoara illicite de matahotra ny olona tsy ampiasa ny volany ny olona tsy te hanetsika ny volany akory ny olona fa alohany manao ny sur liquidité mipetraka fotsiny eo satria maninona zany miandry anao raha mampiasa vola eto Madagasikara ianao kely ampiasainao tratrany avoara illicite ianao tonga ny avany velany tsy manana garantie d'investissement iza zany no andrasanao anokatra orinasa eto misy fepetra tokony ho raisina satria ny olona rehetrarehetra misy talohany 2009 efa nanakarembe izao izy vao anontaniana hoe taizy ty arenao ty sarotra zany aleon'olona mipetraka fotsiny na teo koe tsy holaniny ary ny volany aleony mipetraka fotsiny de aleony zany tsy manao an'lany izy jerevinao fa ny olona efa manana orinasa arany manakatona ny orinasany satria lay izy
tena lay politika raha ataon'ny fanjakana mihitsy no tsy ahafahany mivelatra zany ny olana misy eto Madagasikara tsy afaka mivelatra mihitsy akoatrany hoe io ny antoka anankiray tokony hampananana ny industrie de ny jiro zay io tapaka lava io tsy vahanao araky ny tokony ho izy le solutionnenao araky ny tokony ho izy le izy nefa azo atao tsara zany no manome tombon-tany inge andreo orinasa reo amin'ny fampidonana ny orinasa tokony afaka priorisena zany fa izay le analytika le izy le jirama tena diso mandosotra loatra le problemany de lasa zany aleo nge mitsotra hoe tapaka ny jiro na tapahanao adiny 5 isan'andro ary ny jiro fa mazava hoe tapaka adiny 5 ny jiro eto ananiny de anjarany olona mandray ny ana rehetrarehetra de tsy ovaovainao tsy ho tenenao efofoana am'izay io délestage io na izao na izao na izao tsy ampanantenainao an'izany olona tsy ampanantenainao hoe mandritry ny herinandro io mandritry ny ray volana io mandritry ny heritaona io fa tenenina fotsiny aloha hoe tapaka adiny 5 isan'andro aloha hatreto rehefa tonga ny fotoana tsy ahatapahantsony de miteny anao tsy tapaka tsony manomboka karapitso de tsy tapaka tsony fa le fampanantenana nefa tsy tratranao kosa le izy zay ny tsy mety ny olona rehetrarehetra afaka miomana amin'ny fahatapahan'ny jiro tena za tena miteny an'izany fa ny olona amin'ny fahatapahan'ny jiro de ny jiro miasa iasana fa tsy ny jiro hanazava hinanakanina raha ny volana aloha sedrainy eto amin'ny firenena de tena hoe maro fa ny fisehosehoana ivelany taon'le mpitondra fanjakana de azo lazaina hoe misongadina foana le Madagasikara amina endrika ivelany rehefa fety de mavita mampiasa vola miopapana zao fanjakana zao fa rehefa hoe any amin'ny resaka sosialim-bahoaka de amanitsy no zaraina amina vahoaka fantompantenana aloha eto Antananarivo eto amin'ny alalan'ireo tetikasa marobe resantsika zay rehefa avy eo fa ny vahaolana resaka herinaratra izay fa azo lazaina hoe tapitra ve zany le fifidianana de efa tsisy tsony fa tia indray ny resaka vary ihany koa tiako hidirana kely rehefa avy eo hoe manahoana ny fahitanao le fameran'ny fanjakana filakevitry ny ministra mihitsy no mame ny kapoka ambary ho amidy eny an-tsena zany hoe zao faranako mihitsy aloha le resaka hoe inona ny tena problème eto Madagasikara ny problème eto amintsika io jiro resahantsika io na io vary resahantsika io de ray ihany ny olana rano tsy voatatana araky ny tokony ho izy io rano tsy voatatana araky ny tokony ho izy io no mahatonga atsika tsy manana volovary araky ny tokony izy tsy manana fambolena araky ny tokony izy mampiravoravo tanana ny mpamboly tsy ahafahantsika manitatra ny tany volena satria rehefa tsy voatantanao ny rano de tsy afaka hitarinao ny tany volena zany de io rano io zany tena olany Madagasikara hatram'izay ka hatram'izao aloha tsy voatantana mihitsy ary reo olona zany reo orinasa zany zay lazaitsika fa anisan'ny asa tamin'ny fanaovana an'ireny irrigation na fitantanana ny rano fanaovana canal sy ny karazan'ireny anankiroa efa mikatona tamin'ny 2010 efa tsy nisy tsony dikan'izany zany le tena fikarakarana an'le rano mihitsy de io mahita atsika ohatrany hoe fefilo vaky sy ny ana rehetrarehetra io ailika fotsiny any amin'le mpanao briky fa ny mpanao briky tompoko tsy nanao briky mihitsy izy raha tsy efa maty le tanimbary tsy tonga ny rano tsony de noeritreretiny fa avo loatra le taninariny de nampidininy nakana briky de mazava ho azy fa rehefa mitao briky izy de tsy maintsy any amin'ny fefilo no lalana de ozy izy ianao hoe ny mpanao briky no manimba an'le fefilo tsy ny rano mihitsy no tsy ho voatatana hatrazay de lasa miteraka problème ho an'lay olona am'le tanimbary tsy tonga ny rano de ampidininy le izy de izay zavatra zay zany le fitantanana ny rano zay tena olana aryazadiny fa vatan'ny olombelona any amin'ny 60% anoany ny rano amin'ny vatan'ny olombelona de mila mijery tsara tsika fa tena le rano zany tena hainy le firenena ary tsika na anangana ataotsika hoe barrage hydraulique isaky ny elankelatrano azy raha tsisy rano ampandehanana an'io tsisy dikan'izany io rano hitanao andrano mafana ankehitriny io rano be io na io rano be hitanao betsiboka am'izao io raha tsy tatananao io vitanao soma tsara ny fotodrafitrasa eo fa mety tsisy rano andehitsony io dikan'izany ny zavatra rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra eto amintsika de miankina amin'ny rano ary zay anisan'izay rehefa raha tsy tantana ny rano de kely ny tambary voavoly na ataonao hybride io na ataonao inona rehefa tsisy rano io de tsisy rano tsy mamboleny fambolena de izay zany tsy ahafahanao mihitsy hanery ny tantsahandray hapidina ny vidim-bariny satria ny vidim-bary amidin'ny tantsaha io miankina amin'ny asa rehetrarehetra nataony nandritry ny taona nandritry ny ambolana namboleny an'io vary io
fa tsy hoe vokatra le vary kosa afaka iambolana de ho terenao izy ataovy an'izao ny vidiny fampahantrana tatsa zany ary fampahantrana firenena mifanohitra am'zany ary ny tokony zava-misy de hoe raha miteny ny fanjakana fa ampidinina ny vidim-bary vokatra eto toerana de tsy maninona ampidininy fa omeny an'lay atao hoe récompense kosa am'izay fotoan'zay le elanelam-bidy zany tokony ivarotan'lay tatsahan'lay variny sy ilay vidiny-bary tereniny fanjakany aminy de ny fanjakana ny tokony manome azy satria lasa maty antoka indray ilay tantsaha de lasa me mahanitra de izay zavatra zay io tsy jerena fotsiny hoe satria ny olona teandreny vohitra mihinam-bary fotsiny tsy mamboly no mitaraina fa lafo ny vidiny vary de ho ampidininao ny vidiny vary ny tatsaha tsia tsy zay kosany fa tokony ho jerena tsara ny kosa ny ezaka ataon'lay olona zay efa mamboly ny faharoa manarakaraka an'izany tsika tsy manana olana raha ny tena marina am resaka vidim-bary averiko foana ity na ray alina raha ny kilaoan'ny vary tsy ny vidiny vary ray alina ny olana fa tsy fananan'ny olona nylay ray alina amidy an'le vary satria kely loatra ny vidy katsembohan'ny olona am'izao fotoan'izao na ny karama zany kely loatra tsy afaka ividy an'le vary ray alina ny any amin'ny resaka karaman'lay olona zany zay miasa fa tsy mamboly ny tokony ho akarinao fa tsy ny vidin'ny vokatry ny olona miasa ndray kosa no ahenanao itsika nge mamoaka vola be amin'ny fividianana io vary afaratsika ny ivelany io zay manampy be debe mitatsahany ivelany io zavatra io satria maninona na ny vary tsy tokony ho lafo any ivelany arany lasa lafo satria itsika mila vary be debe de zay zavatra zay zany tena tokony ho jerena tsara mihitsy hoe so de diso lalana ny fanjakana raha ohatra kosa ka ny vidiny vary ny tatsaha no porety ny hidina de vao maika mampahanitra ny malagasy zay mbola manana kely fidiram-bola zany izy fa ny tokony izy de hoe jerena ny andisin'ny karaman'ny mpiasa rehetrarehetra zany ke tokony kasihana daholo ny famerana ny karaman'ny mpiasa rehetrarehetra fa io koa tsy miankina fotsiny amin'ny hoe akarinao ny karaman'ny mpiasa nefa ny asa atao mihitsy ny tsisy zany hoe lay orinasa tsisy asa atao mihitsy satria maninona lay politika mpanjakana tsy manome sehatra ahafahan'lay orinasa ivelatra hanana asa atao ahafahany mampidi-bola satria tsy misy patron zany a manome vola mpiasa fa ny asa vitan'ny mpiasa no mahazahoan'ny patron vola de amezany any karaman'ny mpiasa ny dikan'zany na ohatrinona koa ho karaman'le mpiasa tsy manana olana am'zany ny patron rehefa betsaka ny asa